commission hetsika trano. Ny commission hetsika trano moa zany dia natokana mba hikarakara sy hanetsiketsika ny amin'ny ity trano ity satria araky ny fantatsika dia efa nanomboka tamin'ny travaux maro isan-karazany isika, ny fanatsarana, ny ascenseur, ny sécurisation any église sy ny rehetrarehetra, fa kosa misy ireo asa izay mbola tsy vita ary miandry antsika, ary misy afaka 20 taona ny fandoavantsika ny vola vidin'ny trano 400 000 euros zay mbola miandry antsika. Araky ny hira izay fanaontsika mialohan'ny anaovana vavaka trano dia ahoana ilay hira? Trano tsara sady soa no nomenao ho anay. Dia misy koa nefa ny hirantsika manao izay mahakolokolo no manana ny soa. Ka na trano tsara sady soa ary nomeny tompo antsika efa tsy hakolokolotsika dia ho zava-poana ny zavadrehetra. Noho izany mikarakara ny commission hetsika trano izay nalefa tamin'ny vaovao teo, isy ny groupe Niako izay ho avy eto Marseille hanao concert ho antsika. Iza moa Niako dia section artistique amin'ny Ligue pour la lecture de la Bible any Madagascar izay ho avy manao tournée aty Europe. Toerana maro no alehany, eto Frantsa, ny any Suisse, Belgique, Angleterre ary Allemagne. Isaorana ny tompo fa mba afaka mandala eto amintsika izy ireo. Inona ny zavatra ataony Niako? Fampisehoana ny Madagascar ao anatin'ny fotoana foy izay andraisantsika eto dia mahalala ny Madagascar tsika ary toy ny mitsidika ny Madagascar amin'ny alalan'ny dia, ny hira sy ny zavatra maro isan-karazany. Ny zahana ho mirary vidim-pidirana amin'ny fotoana io dia 15 euros no an'olon-dehibe ary ny mpianatra sy ny ankizy dia 10 euros monja. Isy ny fivarotana sakafo mielo ary ao ampovoan'ny fotoana. Ianano manaveriani yana mapitraka tatumitanondika ianano yandani ya michoka miyala mana ira babaluko